amin'ny fifaliana indray a miarabako antsika rehetra amin'ny anarana mafinaritra Jesosy Kristy ilay tompony zao rehetra zao. Ndao antsika androany iresaka zavatra mafinaritra be indray tsika androany a mahakasika ny Jesosy io. Iza moa io Jesosy io? Andao ianarantsika hoe iza moa Jesosy? Iza aminareo zao tena tia misakafo? Fantatra hoe tena tia misakafo be daholo zao tsika rehetrarehetra io a. Misy amintsika reo zao a tia mihinana pizza, mihinana frity, mihinana sakafo matsiro, tena mahafinaritra be a le misakafo. Fa isaky ny firenena ne dia samy manana ny sakafo foto-tsakafony. Ohatra zao a ny italiana zao a zareo a mihinana paty. Ohatra hoe ny arabo zao a zareo a mihinana couscous. Zany couscous zany a ohatran'ireny vary izy a fa amin'ny fomba hafa nanaovany azy. Dia malagasy tonga dia haintsika rehetra inona ny foto-tsakafo malagasy? Vary. Ie tena tia mihinam-bary malagasy. Fa zareo jiosina ny israeliana inona ny foto-tsakafony zareo? Teneniko anao androany zareo a mofo ny azy a no anisan'ny tena hoany, zany hoe tsy maintsy mihinana mofo a ny israeliana. Andao ange ho jerena fa ao anaty baiboly ange milaza an'izany. Andao ary a vakitsika ny tenin'Andriamanitra. Andao antsika hamaky tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko fahaenina andiny fadimy amin'ny telopolo no vakitsika. Efa ataon-tsaiko ilay tenin'Andriamanitra fa ho ambarako aminao a avy hatrany. Jaona toko fahaenina andiny fadimy amin'ny telopolo dia manao hoe hoy Jesosy taminy izao no mofinaina izay manantonao tsy mba honona ary izay mino a tsy mba hangetaheta intsony. Averiko aminao ary hoy Jesosy taminy izao no mofinaina izay manantona tsy mba honona ary izay mino a tsy mba hangetaheta intsony. Zany tenin'Andriamanitra zany a abaraka aminao androany. Inona ny tiany tenin'Andriamanitra teneny? Ie ay ao anaty baiboly a misy miresaka sakafo ihany koa kay ao anaty baiboly. Fa inona ny tiany Jesosy tenenina amin'izany resaka sakafo zany e? Mitovy amin'ilay sakafo hohantsika isan'andro ve? Ao ary jerena hoe inona zany e? Ay ny baiboly a miresaka momba an'izany sakafo zany. Fa teto Jesosy Kristy resaka tamin'ny jiosy a tamin'ny israeliana satria fantany hoe foto-tsakafon'ny israeliana dia mofo, mihinana mofo ry zareo. Dia hoy Jesosy hoe za mofinaina ozisy Jesosy. Inona kay ny tena tia Jesosy tenenina amin'izany hoe izy mofinaina? Zany hoe tena antony fototry ny sakafon'ny olona ary mahavelona ny olona tamin'izany fotoana izany ho an'ny israeliana dia mofo. Rehefa mihinana mofo ry zareo dia velona zany. Fa ny tiany Jesosy tenenina hoe ilay tena antony tena fiainana ange tsy mofo fa Jesosy Kristy izy ny tena fiainana. Tsy mofo ny fiainana fa Jesosy ny tena fiainana. Zany hoe i Jesosy zany a tena afaka hitondra fiainana tsara ho amin'ny olona. Raha mihinana mofo ihany izy isan'andro a mety tsy mahatonga any an-danitra nge ny fihinanana mofo tsy mahatonga any an-danitra ny fihinanana vary tsy mahatonga any an-danitra nge ny fihinanana sakafo tsy hoe fihinananao sakafo mahatonga anao any an-danitra fa ny fanantonana ho an'i Jesosy ary mifandraisana ho an'i Jesosy ho tomponao no ahafahanao makany an-danitra. Zay ny antony mahatonga an'i Jesosy miteny manao hoe izao ny mofinaina. Izy ny tena fiainana, izy ny tena tsara indrindra arahana amin'izao fiainana izao. Afaka misakafo ianao a, afaka mihinam-bary ianao a, afaka mihinana pizza ianao a, fa tsy izany akory mahatonga anao any an-danitra. Ino a fa azonao ny zavatra tiany Jesosy tenenina androany a dia amin'ny manaraka indray a tahiny Jesosy daholo.